Anisan'ny toerana mamokatra betsaka ary sokajiana ho sopotry ny vokatra ny Valianambolo ato amin'ny distrika Antaolagnaro. Misedra olana nefa ireo tantsaha amin'ny famoahana vokatra noho ny faratsiany lalana. Maro arak'izany ireo fitarainana voaray mikasika ny faratsiany lalana RIP 118 izay mampitoy ny komina Soanierana sy Sakivondro. Antony nitondrany izany teo anivon'ny fivarotra Nosy. Taraina ny vahoaka tonga ny aminay ny tanàna hoe mba jerevy sy le député fa sahirana izahay amin'ity lalana ity. Ohatran'izay koa ny avosaka hatrany Ambolo taraina daholo le olona reo hoe tsy hevitra tsony lalana nefa toerana famoaham-bokatra ireo. Ary ity mamatsy ny forfafany. Ary zay no mahazaradebe azy. Ka efa ela ngamba zay niteny tamin'ny ramatoa gouverneur ny tenako satria zay izy ny solon-tena mpanjakana, izy no atoerana hoe ahoana ny mba azo atao dia izy io namaly androany hoe nanomboka androany zany ny fanamboarana ny lalana indrindra ireo point noir ireo kitihana satria mijaly ny vahoaka. Hitondrana fampandrosoany ny fotony fanatanterahana asa tahak'izao ny gouvernora ny faritra Nosy nataony faritra laharam-pahamiana noho izany ny fitadiavana famatsim-bola amin'ireo tetikasa fanamboaran-dalana na fanarenan'ireo lalana hita fa efa ratsy. Misy teboka mainty na point noir folo izy ireo izay tena anisany mampikolain'ireo mpitondra vokatra satria ny Vallée d'Ambolo, ny Vallée Nivaho dia anisany mamatsy vokatra ny faritra Anosy izay indrindra ny distrikany Faradofay. Ka ao anatin'izay ny anatanterahana an'izao. Misy fiara-miasa miaraka amin'ireo ben'ny tanàna izay manamorona n'ity lalana ity hifanometanana ao anatin'izay fanatanterahana ny asa zay. Eo koa ny solombavam-bahoaka Madagasikara izay voafety eto amin'ny distrika Antaolagnaro izay tsy sasatra ny napita ny hetahetan'ny vahoaka ka io izy tanterahany fitondram-panjakana androany izao. Nanomboka androany 4 aogositra ny fanarenan'ireo ampahan-dalana teboka mainty mampitoy ny komina Soanierana sy Sakivondro izay mirefy 17 kilometatra.